fanolorantena vaovao. Izany ny lohateny mahafinaritra irahantsika mandinika amin'ity androany ity, manasanao anaraka izany ampitiavana. Ampifaliana hatrany hatrany ry mpiara-midinika namana no anolorako ny ara-aba ho antsika rehetrarehetra amin'ny anaran'ilay tompo ty antsika, ilay ho avy fikandray antsika ho any aminy arabaina tsy maty fomanaina noho ny fahasoavana sy ny famondram-pon'Andriamanitra. Mbola mahito antsika ankehitriny ka dia atolotra antsika hatrany hatrany ny fiadanan'ny tompo ane ho anao sy ny ankohonanao. Andeha ary iaraka hivavaka sika raha nomboka izao fotoana izao. Ray malalo, misotranao indray zahay noho ny famondram-ponao, misotranao indray zahay noho ny fampionanao anay amin'ny alalan'ity fandarana ity, ka afaka andinika indray ny teninao zahay. Ampitoera ty amponay ny fanena masina ary sory kosa ao anatinay ny fahotana sy ny tsy fahatanterahana rehetra. Dia mitenina tompo fa minarino angatanay ny vavaka. Amen. Fanolorantena vaovao. Mino fa efa aombavantsika tsy moramora ilay andinina tao tadidina amin'ny Hébreu 1:10 ka ny 9:30. Finoana no tsy nahafaty an-drahabajanga niaraka tamin'ny tsinino satria nandray ny mpisafitany tamin'ny fihavanana izy. Misaotratsika rehetrarehetra amin'ny ezaka izay ataonao amin'izany andinina tao tadidina izany. Amin'ny Jesoa 2:2 manomboka amin'ny 9:10 sy ny manaraka no ahitantsika ny tantara, ahitantsika ny dindinika androany, izay ahitantsika ny fanolorantena izay nataony Rahaba janga. Rahaba moa fantatsika tsara fa vehivavy Kananita izy. Ny Kananita moa dia avy amin'ny hoe Kanana. Kanana ilay zanakalahin'ny Hama. Ilay Kanana moa dia ilay voahozina intelo amin'ny bokin'ny Genesisy. Ny dikany hoe Kanana dia hoe tanàna iva, tany lemaka ary tany Palestina izy. Ka ny Kananita zany dia mponina tao Kanana. Ka i Rahaba dia Kananita izy. Kanefa dia hitantsika tsara fa nandray ny mpisafitany izy. Nampindray ny mpisafitany araka ny hitantsika tamin'ny lohahevitra ny rahantsika omaly ary nanao fifanarahana tamin'ireto mpisafitany i Rahaba. Inona no fanarahana? Hoy izy hoe koa ankehitriny amin'ny 9:12 Josoa 2:2. Koa ankehitriny masina ianareo mba hianiano amin'ny Jehovah fa araka ny namindrahako fo taminareo no mba hamindrahanareo fo amiko amin'ny ankohonany raiko kosa, ka omeo famantarana mahatoky aho, fa ho velominareo ny raiko sy ny reniko sy ny anadahako sy ny rahavaviko, ary zay rehetra mety ho azy dia monjy ny ainay tsy ho faty ianareo. Gataka izy hoe, dia hiteny izy hoe ny aina solo ny aina, ny atsara-panahy solo ny atsara-panahy. Dia niteny izy mamindrafo amiko, mamindrafo amin'ny fianakaviako. Dikany hoe mamindrafo amiko dia zao aoka mba tsy nivadika amin'ny fanekena, mba anehoiko le hoe mba hianiano, mamindrafo amiko, amin'irao taky ny amindrako aminareo dia taky ny itokiko aminareo, taky ny famindram-po azonareo, naneko fahalalan-tanana aminareo, ny alemem-panahy nasehoko anareo, dia mba aneho ihan'izany koa hoy Rahaba janga. Ary zany teo zavatra zany dia mampatsiahy antsika ny fitenina tao Mosesy tao amin'ny vahoakan'Andriamanitra ao amin'ny Deutéronome 7:12. Ary raha miaino ireo fitsipika ireo ianareo ka mitandrina sy manaraka azy, dia ho tanterahan'i Jehovah Andriamanitra ao aminao ny fanekena sy ny famindram-po izay nianianany tamin'ny razanao. Ry mpiara-midinika namana, tena anisan'ny mahaliana tokoa io Deutéronome 7:7 satria ao amin'ny andininy mantsy no ahitana momba ny amin'ny andringanana ny Kananita. Kanefa Rahaba dia vehivavy Kananita, saingy noho ny finoana tao anatiny izay teraka tao am-pony dia nitaky ny teny fikasana eo amin'ny Deutéronome 7:12 izy, ka manao hoe mba hamindro ao fo koa izahay. Fantatsika tsara fa voavonjy vokatra izany toe-javatra izany i Rahaba. Ry mpiara-midinika namana, ny sary voalohany tonga ao an-tsaina avetrany rehefa mandinika ny resaka ny fanaovan'ny mpisafitany tamin'ny Rahaba isika
dia tonga ao an-tsaina ny Paska. Ozy mba aneho famantarana, mba voaro, satria fantatsika tsara fa voaro ihany koa ny zanak'Israely tamin'ny andro Paska, tamin'ny fotoan'andro voaro ny Israelita, kanefa tsy maintsy mijanona ao an-tranon'izy ireo mamono zanak'ondry ary manatentina ny raha eo amin'ny tolan'ny varavara. Zao ny zavatra nitranga. Hoy izy roa lahy, ny ainay no faty hisolo anareo, raha tsy holazainay izao raharahana izao, holazainareo izao raharahana izao, ary raha omeny Jehovah ny tany dia mindra fo sy anao n'izay marina aminao zahay. Dia nampidina azy tamin'ny mahazaka avy teo amin'ny varavarankely izy, fa teo amin'ny manda ny tanàna ny tranony, ary teo amin'ny manda no nitoirany. Dia hoy izy taminy, mandehana any amin'ny tendrombohitra, fandrao ifanena amin'ny mpanenjika, ka mierehany atelona mandrapiveriny, ary rehefa afaka izany dia mandehana amin'izay alehanareo. Jereo izany torohevitra fiain'ny fahendrena ataon'ity vehivavy ity hamonjena amin'ny mpisafo-tany, satria efa nifanaraka amin'ny fianianana izy rehefa hamonjy an'izy ireo Andriamanitra. Ary izy roa lahy, izao no tsy hananay tsinony amin'izay fianianana nampianiananao anay. Indro rehefa tonga any amin'ny tany izahay dia afehinao ao amin'ny varavarankely izay nampidinanao anay kofehy jaky, kofehy mena ny dikany hoe jaky, ary ny rainao sy ny reninao sy ny anadanao mba amin'ny ankohonanao rehetra dia hovorianao an-tranonao, ary izay rehetra mivoaka am-baravaran-tranonao hoe nivelany dia eo andohany ihany ny rany, ary izay tsy hanantsiny. Fa izy rehetra mitoetra aminao ao an-trano dia eo andohanay kosa ny rany, ary raha tahiny misy olona maninona azy. Mahafinaritra ny zavatra nitranga. Dia hoy raha vehivavy amin'ny 1:40, eny ary fa marina izany, nanolo tena ho amin'izany fandaminana izany Rahaba janka, nanolo tena ary fantatsika tsara fa io no namonjy azy. Ny raha mantsy no famantarana teo amin'ny zanak'Israely amin'ny Exodus 4:10, 17. Ry mpiara-midinika namana, hoy ity vehivavy mpanoratra anankiray Ellen White ao amin'ny boky izay nosoratany, manao hoe amin'ny alalan'ny fankatoavana no anehoan'ny vahoaka Hebreo ny finoana ananany. Dia toy izany koa izay rehetra minana tena hovonjena amin'ny alalan'ny rany Jesosy, dia tokony tsy hanadino fa manan-javatra atao izy mba hatombombana ny famonjeny. Tahaka ny mamarina fa Jesosy Kristy irery no mahafaka antsika amin'ny fanamelohan'ny ota, dia toy izany indrindra ny tokony hialantsika amin'ny ota amin'ny fankatoavana. Raha tahiny marina fa vonjena amin'ny finoana ny olona fa tsy amin'ny asa, dia toy izay amin'ny alalan'ny asa no hanamporofona ny finoana izay anana antsika tsirairay avy. Ry mpiara-midinika, ny rano famantarana izay namonjy azy ireo tamin'ny anjelim-pandringana, tahaka ny namonjen'Andriamanitra ny Israelita tany Egypta, dia tahaka izany koa ny namonjen'Andriamanitra ny Israelita ny Rahaba sy ny ankohonany tonga tao Jeriko, rehefa tonga tao Jeriko ny fandringanana. Dia toy izany koa namonjen'Andriamanitra anao amin'ny finoana an' Jesosy rehefa nandatsaka ny rany teo amin'ny azo fijaliana. Ry mpiara-midinika namana, andeha avaozika ihany koa ny fanoloran-tenantsika androany. Ka ny fanetiko raha hiatrika tontolo andro ianao dia anana izany fanoloran-tena vaovao izany ny tsirairay avy. Hivavaka azy kehitriny. Andriamanitra rainay, indeza ny akanto ny tantara izay omenao anay tamin'ny tantaran'ny Rahaba, izay naniry hovonjena. Ampiko izahay mba haniry hovonjena tahaka ny tantaran'ny Rahaba, ka nanao fanoloran-tena vaovao rehefa natsapa ny famonjena avy aminao irery ihany. Ampiko izahay Andriamanitra mba hanolotra ny tena anay androany, satria maniry ny hovonjena izahay. Tahaka ny Rahaba nanana finoana, ka ny finoana ny namonjena azy, dia tahaka izany koa izahay Tompo, ampio izahay mba hitombo ny finoana ianao. Apetraka am-pelantananao ary ny tontolo andronay androany, aza mafona masaraka anay. Anaran'i Jesosy. Amen.